Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fahamirahaba-tsika revaka malalina tratra ity alakamisy fa 30 ny volana jolay ity ny mofonaina izay voalahatra ao antsika dia ny taratasy faharoa izay nosoratan'i Paoly ho an'ny Timoty faharoa toko fahaefatra andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahavalo. Timoty faharoa toko fahaefatra andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahavalo vakitsika amin'ny lalan'i Jesosy. Eo anatrehan'Andriamanitra sy Kristy Jesosy izay hitsarany velona sy maty ary noho ny amin'ny fisiony sy ny fanjakany no ananarako anao mafy. Midoriny teny, mahasotoana amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, mandresy lahatra, mamporosy, mananara mafy amin'ny faharipo sy ny fampianarana rehetra, fa ho avy ny andro izay tsy ahazakan'ny olona ny fampianarana tsy misy kilema, fa angidihidy sofiny izy dia hamory mpampianatra ho azy araka ny filany, ary ampiarahany sofiny amin'ny teny marina tokoa izy ka hivily ao amin'ny anganongano. Fa ianao kosa mahonona tena amin'ny zavatra rehetra, miareta fahoriana, ataovy ny asan'ny evanjelistra, tanterao ny famponao. Fa izao dia efa atolotra sahady ary efa mbe akaiky ny andro fialako, efa niady tsara aho nahatanteraka ny fiazakazahako aho, hitahiry ny finoana aho, hatr'izao dia tehirizina ho ahy ny satroboninahitry ny fahamarinana izay omen'ny tompo mpitsara marina ho ahy amin'izany andro izay, ary tsy ho ahy ihany fa ho an'izay rehetra tia ny fisehony koa. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Matetika amin'ny vanim-potoanan'ny fahafatesana no amakiana ity andininy fahafito sy fahavalo ny Timoty faharoa toko fahaefatra ity ny amin'ny hoe nahatanteraka ny hazakazaka ao, nitahiry ny finoana. Mandrakariva ao anatin'ny fiaraparany manjo no andrenesantsika azy. Tsy dia tena hoe diso loatra akory raha mampiasa izany teny izany ny olona ao anatin'ny fampianarany, anatin'ny fiaraparana amin'ny filazana manjo, satria mamitina ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra ity Timoty faharoa toko fahaefatra andininy fahafito sy fahavalo ity. Mamitina ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra. Satria any amin'ny taona 780 teo aorianan'i Kristy, any am-pigadrany Paoly any Roma, satria Paoly nangataka ny tsirairay tany Roma, no asehony ity andininy ity ny afatra farany nataony tamin'ny Timoty zanany, tahaka antsika izay tahaka ny olon-keny rehetra izay manafatra ny taranany, manafatra ny andimby azy, manafatra ny mpiarabelona rehefa handeha hody mandrina, rehefa hiala ety, fanaon'ny olon-keny rehetra izany mametrapetraka izany, manafatrafatra, mametraka teny sy ny sisa rehetra. Eto Paoly nanafatrafatra lafin-javatra manokana ny amin'ny hoe aoka ianao azoto hitory ny filazantsara, aoka ianao tsy voafetra ny fotoana, tsy voafetra ny toerana, aoka ny filazantsara tsy hoeteriretina hoe ho anasokajy ny olona manokana na ho anasokajy toerana manokana, fa mitory ny filazantsara, mitory ny teny na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana. Ny dikan'izany dia ny fotoana rehetra dia azo hitoriana ny filazantsara, dia aoka ny fotoana rehetra ahafahanao mitory ny filazantsara. Mazava ho azy ilay fitoriana ny filazantsara tian'i Paoly resahana eo dia samy manana ny endrika izy eo, fa ny fiainan'ny Timoty mihitsy ny tian'i Paoly ho filazantsara. Ary diso manao hoe mitory ny filazantsara na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, dia aoka ianao andresy lahatra mafy mihitsy, mamporizika, mananatra, fa ho avy ny andro any aoriana izay tsy ahazakan'ny olona ny fitoriana ny filazantsara. Fa dia ianao dia mahonona tena amin'ny zavatra rehetra. Afatrafatra andehanan'ny Timoty amin'ny fahendrena, andehanan'ny Timoty amin'ny fanetretena kanefa ny hitoriany ny filazantsara amin'joto. Fa izay entina mampahery antsika dia ny andininy fahafito no hoe niady tsara, nahatanteraka ny fiazakazahako aho, nitahiry ny finoana. Paoly eto dia mijoro vavolombelona manome modely ho an'ny zanany izany, ho an'ny Timoty, manao hoe jereo tsara ny fiainako, fa niady tsara. Ilay volana hoe niady
zay nazahoana ny teny hoe agonie amy teny frantsay, agonie jomay nazahoana ny teny hoe agonie zany hoe ny agonie de fantatsika fa le tena hoe fangirofina mafy melon'ny fahafatesana iny, ary dia izay mihitsy ny hoe niady tsara. Hoy Paoly manao hoe tena niady niezaka tao anatin'ny fangirofirina, niezaka tao anatin'ny fahasairanana sy ny fahoriana isan-karazany ny apôstôly Paoly. Zay no tiano takatry Timoty manao hoe tandreminao tsara fa ny fitohina ny filazantsara atao io fa mifidiana niady tsara, niady zay aza mitady tany malemy ianao renam-pangady, aza amin'ny fitohina filazantsara tsy fitadiavana tany malemy ianao renam-pangady fa mandrakariva ny fitohina filazantsara iaretana zavatra betsaka, iaretana fangirofirina satria zay le agonie jomay, tena mety miafara mihitsy amina zavatra sarotra sy mangirifiry tahaka an'izay lalaovan'ny Paoly aty amin'ity taona fito amby enimpolo iandrasany fitsarana itya ny fitohina ny filazantsara, niady tsara ho Paoly. Le voambolana hoe tsara ao amin'ny soraty Paoly any de misy voambolana anankiroa na mpamary toetra anankiroa ilazan'ny Paoly no antsoina hoe tsara. Ny anankiray a de ny ataony hoe kalôsy, anankiray ataony hoe agatôsy. Ny agatôsy zany zay fampiasan'ny Paoly matetika dia ny agatôsy dia ilazana zavatra tsara moral, bon zany, ilazana tsara moral, ohatra hoe zavatra mendrika, fahamendrehana. Fa ny voambolana faharoa ampiasan'ny Paoly rehefa miteny hoe tsara izy de nataony hoe kalôsy, ny kalôsy any dia ohatrany hoe qualité ny zavatra tsara ety ivelany, beau zany, lafin'ny estetika, zavatra mahafinaritra jeren'ny maso, zavatra manintona, zavatra manaitra, zavatra mahasarika jeren'ny maso. Eto Paoly de raha miteny hoe ady tsara de kalôsy ny zavatra resahan'ny Paoly eto, tsy agatôsy, tsy lay hoe bon hoe fa kalôsy no ampiasain'ny Paoly io, zany hoe milaza zavatra ady izay manaitra, ady izay mampitehirotsaka hatrehitra mihitsy ary zay lay ady tsara io, lay ady tsara io ary zay le teneniny hoe agone, le agone zay avy amy teny famatotra amy teny hoe agonie jomay zay andresantsika teo ihany, toy ny hoe stade mihitsy ny teny hoe agone de stade, le ady teneniny tsara zany toy ny hoe stade na tokony hoe tokotany be anankiray zay iatrehana toy ny hoe misy mpitazana. Fa ny hoe ady tsara resahan'ny Paoly koa dia milaza zavatra hoe ady ho amin'ny fahamarinana, ady ho amin'ny rariny, zay ho ady tsara resahan'ny Paoly io. Paoly zany tena miteny manao hoe za nge niady tsara de zao milaza ady zay mampatea andray anjara, mahafinaritra ny mijery olona miezaka zay hampanjaka ny fahamarinana, miezaka zany olona miady tsara hampanjaka ny rariny sy ny hitsiny ary miezaka mihoatra vato misakana zany koa le ady tsara. De afaka malala eto ary Paoly de mampitodika atsika ny amin'ny fiainana kristianina. Inona moa ny fiainana kristianina? Inona moa ny dikan'ny fiainatsika kristianina? Inona mamidina ny fiainatsika kristianina? Ady tsara, ady zay ezahatsika hampandroso ny fitiavan'Andriamanitra, ady zay hitoritsika ny filazarany tsaran'i Jesosy, ady zay mety miafara amina, mety handalovana zavatsarotra mihitsy tahaka ny lalana ny tiavan'i Jesosy. De afaka malala ny fidin'ny tompo handray anjara am'zany ady tsara zany, ary tokony fifaliana ho atsika izany firotsahana tsehatra amin'ny ady tsara zany, amin'ny fampanjakana ny fahamarinana, ny rariny sy ny hitsiny am'izay toerana misy atsika. Tsy fivavahana kristianina rehefa malala tsy rarahan'olona kanosa mihitsy, vavahana kristianina tsy rarahan'olona kanosa, tsy rarahan'olona zatra miankina, tsy rarahan'olona tororapotsiny, fa rarahan'olona izay men'Andriamanitra fanahy mahery ka vonona hijoro hamelona fanantenana ho an'ny hafa, ny filazantsara ny tsy tokony hadonoina de fifaliana ho an'ny hafa, ny mpitory ny filazantsara de mpitory fifaliana
ny mpitory ny filazantsara de mpampifaly zany zay ny dikany hoe filazantsara, mpampifaly mpitondra vaovao mahafaly zany hoe mpampifaly ny olona ny filazantsara. Zay mahady tsara azy satria izao tontolo zao romotra, tezitra, fialonana, fahakalana, zany nateraky ny fahotana. Fa tonga kosa ny mpitory ny filazantsara, tonga kosa ny fiangonana mpitondra fifaliana, mpampifaly ny olona satria velona Jesoa, satria nandresy ny fahafatesana Jesoa, ary misy teny averimberin'ny Jesoa de ny hoe mba ho tanteraka aminareo ny fifaliako. Afako malala mandray sanjara miady tsara, raha tsy efa mandray anjara raha teo isika am'zany ady tsara zany satria kristianina isika. Maha kristianina le afaka malala de fijoroana vavolombelona mahasarika ny olona. Ny fivavahana kristianina de fijoroana vavolombelona mahasarika ny olona satria mitona ny olona ho vavolombelony ny fitiavana, ny fahatsarana, ny fifaliana. Ary zay engeny mahatonga reo ray aman-dreny pero lalana antsika zay niady mafy mihitsy mitondra ny fitiavan'Andriamanitra na teto Madagasikara na maneran-tany. Ary niady mafy izy reny mba hampitsorona ny fahamarinana, ny rariny sy ny hitsiny, ny tsindry azo lena, ny fakahalana, ny fanandevozana, ny fanavakavahana. Zany rehetra dia endrika izay niadivan'ireo ray aman-drenitsika mba hitondra satria zany ny mamatotra ny fiarahamonina tsy hanana fifaliana. Le afako mahire zany amin'ny ady tsara. Name modely eto Paoly, efa niady tsara izy. Fa ozy manao hoe izako nge nahatanteraka lay azakazake, nahatanteraka lay azakazaka. Inona moa lay azakazaka? Lay asy io, lay asy io. Nahatanteraka ny azakazaka zany hoe vitako ny asa. Ny toetran'ny olona ankehitriny mamperitreritra be misy afaka malala. Misy nanorina, misy jeneraly anankiray mba manamboninahitra anankiray nanorina antsoina hoe scotisme, antsoina hoe Baden Powell. Baden Powell de nanazava any amin'ny taozato fa sivifolo faha roapolo zany. Nazava manao hoe indraindray manahirana amin'ny olona ankehitriny ozy de zao ny olona ankehitriny de mitaky mezakazaka mitaky ny zony fa tsy mezakazaka mamita ny adidiny. Ary io mandrakariva tazantsika amin'ny fiarahamonina maro samihafa. Ny mamaky ny olona de hitaky ny droany, hitaky ny zony, fa tsy mamaky ny olona ny amita ny adidy zay miandry azy. Eto Paoly raha miteny manao hoe nahatanteraka ny azakazaka de zao ny inona ny namaky azy aloha, tsy ny droany fa ny devoirany, ny adidiny. Ary misy fotoana ary Paoly mitsipaka mihitsy ny adidiny ny droany. Za nge tokony nataonareo an'izao, za tokony nataonareo an'izao, fa tsy nanao an'izany taminareo tsy namaky tratra anareo mihitsy fa namaky an'i Paoly de ny azakazaka. Afaka malala izay toetra tia manome zay, izay toetra tia miasa izay, zay toetra kristianina. Zay toetra zay tsy ananana zao tontolo zao. Misy ndraindray hitatsika anatina tambajotra maro samihafa miteny manao hoe ny zavatra lazain'ny baiboly amin'ny testamenta, zavatra lazain'ny baiboly nge efa hita voasoratra any amin'ny kodina Morabi, be de be ny boky milaza ndro didy folo reo, be de be ny fikarohana hita ankehitriny miresaka momba ny boky momba ny testamenta taloha. Noho zany tsy vaovao akory lazain'ny testamenta taloha. Mety ho marina zany amin'ny lafiny anankiray, mety manana profo hoe io ange namboarina takizao, io ange testamenta baiboly ange ohatrohatry. Eny driavako, mety misy texte angamba mety hitan'ny olona ny anananany, ny tranainy de ataony hoe mitovitovy amin'ny testamenta taloha ka dia toy ny hoe namboarina ny testamenta taloha. Eny mety izy zany tokoa, fa izao ny baiboly tsy nijanona amin'ny testamenta taloha, fa ny baiboly nitonta aty amin'ny testamenta vaovao, ary tsy misy boky miresaka ny testamenta vaovao, zany hoe tsy misy mihitsy ao anatin'ny tantara Andriamanitra tonga olombelona. Tsy misy Andriamanitra tonga olombelona nanaiky fato amin'ny hazo fijaliana. Mety misy ngamba ny mytolojia greka hoe Hercule tantara tahaka zany angamba, fa tsisy fandraisany mihitsy amin'ny testamenta vaovao.
no zany mety ho hitan'ny olona angambany ataoko hoe moralina sasasasany anatin'ny ireo vavahana tranainy mety ahitan'izany ataontsika hoe mety fa tsy ahita mihitsy izy fanambarana ny fitiavan'Andriamanitra ny olombelona ka nanizaka ny zanany am-potsiny olombelona tsisy an'izany afa tsy ny vavahana kristiana. Vavahana kristiana ihany no any maneho lay Andriamanitra fitiavana. Vavahana kristiana ihany no maneho lay Andriamanitra namonjy izao tontolo izao tao anatin'ny fahotana. Vavahana kristiana ihany no manazava fa tsy afaka manatanteraka ny tsara zany ny olona raha misaraka amin'Andriamanitra. Vavahana kristiana ihany manazava ny hery ny fahasoavan'Andriamanitra ny hoe ny fahatsarana dia zavatra tsy voajanahary anatin'ny olona koa fa zavatra fanomezan'Andriamanitra ary tsy vokatry ny fiezahan'ny olona fa raha vokatry ny fiezahan'ny olona dia zao tsy ho tratra mihitsy ny fahatsarana fa vokatry ny fitiavan'Andriamanitra donc fanomezam-pahasoavana. No zany dia zay no mahatonga ny kristiana afaka mitondra zava-baovao mihitsy eto ambany masoandro. Ny teny manao hoe nahatanteraka ny asako aho. Vitako lay asako, vitako lay azakazako ary vitako tsara. Afaka malala manahoana moa isika kristiana rehefa manao zavatra amin'ny asantsika ve samy joro anatrehan'ny fiarahamonina isika manao hoe zay rehefa manao zavatra dia manao zavatra tsara satria zay le azakazaka eo la peur ao ny teny frantsay vitako lay vitanay lay fanompona na ny asa fivelomana azy zay ao anatin'io azakazaka io dia vitanay tsara. Kristiana tsy mba mpanao kitoto. Kristiana rehefa manao zavatra dia manao zavatra tsara. Kristiana rehefa manangana zavatra dia manangana zavatra tsara. Sady miasa no miasa tsara, sady miasa no miasa manaraka ny zavatra mendrika ary maka modely amin'Andriamanitra manao zavatra tsara. Zany toe-tsaina zany rehefa malala dia toe-tsaina atao hialany ny fiarahamonina ankehitriny satria ny fiarahamonina ankehitriny anjakan'ny oaziveté na ny hakamoana sy ny fahalainana ka manjary zatra tolorana, manjary zatra ny toe-tsaina mety hoe tsy maninony hoe izay ioaran'ny toetrandro zany amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Ary zay firenena mbola miaina amin'izany any fahalainana zany dia zao ioaran'ny hafa. Afaka malala kristiana isika dia aoka ho tanjonsika ho fomba fiainantsika no rehefa miasa dia miasa tsara, rehefa manao zavatra dia manao zavatra tsara, afa-po eo aminao no manomboka ny fahafaham-po amin'ny zavatra zay atao. Hoy Paoly tamin'ny zanany tandreminao tsara anaka fa izao za teo amin'ny fiainako nanao zavatra tsara, tsy mba karazan'olona mpanao kitoto na mpanao zara fa vita fa rehefa manao zavatra dia manao tsara. Fa ny farany toy izy manao hoe tsy ny azakazaka ihany fa ny tahiry ny finoana koa. Zany hoe teo amin'ny lafiny fanompoana an'Andriamanitra, fitohinana ny filazantsara, ny aritra ny mafia, ny zarana ny mea, teo amin'ny asa dia izao nikikitra mihitsy aho. Fa izao teo amin'ny lafiny finoana dia niezaka niazo ny zany mafia. Lay finoana eto dia pistis dia lay finoana ny fisian'Andriamanitra, fahazahoan'antoka ny fisian'Andriamanitra, finoanany mahazanak'Andriamanitra ny Jesoa, finoanany amin'ny famelan-keloka nataon'Andriamanitra tamin'ny fandraisen'i Jesoa ny fahafatesana. Dia Paoly manao hoe zany zavatra zany no azoniko mafy, no azoniko mafy na manana koa raha hoe nijoroako mihitsy. Afaka amin'ny ity alakamisy ity ara dia kaneho tsapanao fa mamitina ny fiainantsika io. Inona ny fiainantsika ety ambany masoandro? Inona ny zavatra rasin'Andriamanitra amintsika? Miadi tsara. Izay asa atao andavanandro na fivelomana na fanompona atao tsara. Ary ny finoana sy ny fivavahana azonina tsara. Indray moa dia afaka malala amin'ity andininy ity mampalahelo ihany indray satria tiantsika mihitsy io andininy io. Fa indraindray rehefa ny fotoanan'ny fahafatesana zay vao tadiditsika io andininy io. Fa tsy tadiditsika io andininy io amin'ny fiainantsika isan'andro. Rehefa lasa ilay olona zay vao asoratantsika eo ilay tsy ratsy akory zany. Fa tokony ho fiainana isan'andro io, tokony ho fiainantsika isan'andro zany hoe miezaka mampijoro ny rariny sy ny hitsiny. Tokony ho fiainantsika isan'andro zany miazona ny finoana izany, amin'ny fiainana miazona ny finoana. Afaka malala matoky io i Paoly. Fa raha vitanao zany dia tehirizina ho anao ny satroboninahitra ny fahamarinana. Ny satroboninahitra haitsika tsy misasatra foana, haitsika tsy vetivety kely afaka malala ny fiainana eto ambonin'ny tany
vetivety na mino zao tontolo zao na tsy mino zao tontolo zao ny fiainana isino ambadiky ny fahafatesana isika mino ny fisiny fiainao ambadiky ny fahafatesana ary inona ny miandry anao zay miaritra ny mafy io tia mizara tia manome tia mitondra fifaliana ho an'ny mpiarabelona inona ny zavatra miandry anao satroboninahitra ny fahamarinana azany satroboninahitra ny fahamarinana zany ary raha maka ny boky ny apokalipsy isika de efa nomenanao de tany mafy zany ty avako malala satria amin'ny fotoana nandraisanao ny satany mahazanak'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny batisa de efa nomenanao zany satroboninahitra zany de tazony ary avako malala alahelo ary avako mahereza amin'ny asa fanompona mahereza amity namana mahereza amity mpiarabelona mahereza manana fandeferana sy fifaliana ary mahereza mizara fifaliana mahereza manao asa tsara de ny asan'i Jesosy ivavaksika tompo aozoranao zay noho ny amin'ny teninao zay mandresy lahatra anay mamerina ty atsanay ny asa zay miandry anay fa velona ho anao zay ary velona no avozinao mba hanao asa tsara tsy nataonao akivy anay ny fahasarotan-javatra satria eo ianao de nataonao fijona vavolombelona ho anay ny miasa manao zavatra tsara nataonao fijona vavolombelona ho anay ny miazona ny finoana de ny fahamarina ny teninao Andriamanitra tay tompo ty alakamisy nay ty alakamisy arahanay aminao tay ty alakamisy tsika ty Andriamanitra mba hanomezanao anay hery fifaliana ataovy mpizara fifaliana zahay ataovy mitoetra tsara amin'ny finoana ary zay ataon'ny tananay de ataovy hanana herim-po sy fitiavananao zavatra tsara mba ho tarafin'izao tontolo zao fa manana anao zahay mamelahany elokay tompo am'izay mety tsy fahatanterahanay fa amindreo fo zay ary terizy mandrakarisa androso amin'ny asa tsara de jereo ny tokantrano tsiray manaraka zao mofonay zao tompo tononona amin'izy ireo tononona amin'ny isam-batan'olona ny fiadanana ny fifaliana fantatray fa mandre ny vavakay ianao satria marina ny teninao de jereo ny isam-batan'olona jereo ny tsiraray avy reo manana olana mpahirezy tompo reo marary tsy trano fa mahay zavatra rehetra ianao ary ampireno amin'ny fonona ny tokantrano tsiray am'izao vanim-potoana sarotra izao de manjaka ty amponay mba fifaliana mandrakariva ny isan'andronay aminaranao Jesosy amen